ahoana marina hoaiza no hiafaran'ity firenena ity. Tsara ho marina avy hatrany aloha fa natao amaly ny filana fototry ny olona ny fitondrana, dia ny kibo, ny fitafiana, ny fianarana, ny fahasalamana, ny fonenana ary ny maro hafa. Izany no antom-pisian'ny mpitondra iray. Rehefa tsy voky ny kibo dia mivezivezy ny fanahy, ary rehefa reo rehetra ireo no tsy voafehy ny mpitondra iray dia tsy tokony tantana firenena izy. Raha ny zava-misy eto amintsika nefa manoloana izao zava-mitranga izao. Etsy andaniny ny kere manao ny ataony fa mianaka eraky ny Madagasikara, satria ho an'ny taona 2024 fotsiny raha ny tarehy marika azo dia 5.3% ny zaza malagasy no tratry ny tsy fanjari-tsakafo mitarika fahasembanana. Ny dikan'izany dia ny malagasy ho lehibe atsoatsy dia ho sembana ny atsasa-manilana. Tokony fantoka bebe kokoa amin'ny sakafo sy ny fahasalaman'ny ankizy noho izany ny fanjakana, andraikitra hafa indray zany, ny fitsoahana arana momba ny sekoly noho ny fihibohana sy ny fahasairanana mahazo ny ray aman-dreny. Misy fahasamihafana sy elanelana be ny ankizy eto an-drenivohitra izay misy ny internet sy ny maro isan-karazany sy ny any ambanivohitra. Iarahan-drehetra miaina zava-misy eto ankehitriny. Raha ny olona manodidina ny valo etsy no tokony hipetraka eto Antananarivo, raha ny kajy momba ny foto-drafitrasa misy eto no jerena, dia fantatra fa manodidina ny 3 tapitrisa amin'izao fotoana izao ny mponina eto an-drenivohitra. Izany hoe tsy maharaka intsony ny filan'ny mponina ny foto-drafitrasa misy eto amintsika. Midika izany fa misy antony ny fiakarana avy any ambanivohitra mivangongo eto an-drenivohitra io. Antony maro no mahatonga izany, indrindra fa nanomboka tamin'ny taona 2024 iny. Ekena fa tsy maintsy atao ny fanabeazana maolo-pirenena, fa tsy dia ilay vahoaka voretra no mahatonga io, fa misy andraikitra feno ny fanjakana. Raha mivangongo tsy misy anarina intsony dabapako misy eto amintsika dia tsy maintsy mitady lalana hafa anarina ny fako ny ilay vahoaka. Ohatra tsotra izany, fitsinjaram-pahefana tsy misy daholo no antony izao rehetra izao. Olo-tokana no ezaina indraindraina eo amin'ny fitondrana, fa tsy misy ny fandraisana andraikitra mipaka any amin'ny ambaratonga fototra sy ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ny vatravatra ny ministry ny serasera ny laza fa noho ny nataon'ny vahoaka no mahatonga ny rano miakatra teto Antananarivo, dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona foana ity fanomezany tsy ny lavan'ny vahoaka ty e? Rehefa tsy voafehy ilay fitantanana firenena dia tsy sarotra akory ny mametra-pelana. Ndao anao jery-todika kely isika. Ity no tahirin-dahatsoratry ny gazety Tia Tanindrazana tamin'ny 2 volana Marsa 2024. Averina ihany 2 volana Marsa 2024. Mazava ny voasoratra eto fa nanomboka ny 7 volana May 2024 dia nisy ilahetsika fanairana ny mahaolona natao nandritra ny fankalazana ny 70 taona ny ONG MEDER. Tanjona tamin'izany ny nampahalalana sy ny nampafantarana amin'ny rehetra, ny voka-dratsiny ny tsy fiomanana, ny vony atampoka sy ny loza ara-boajanahary. Tanjona arak'izany ny mba ny fampienana ny loza, satria tena marefy Madagasikara manoloana ireny raha tsy ilaza ny aintany sy ny tondra-drano mpahazo matetika ery amin'ny tapany ambany. Etsy andaniny dia mbola niara-niasa tamin'ny fanatontosana ny etsika tantsoroka ho an'ny faritra atsimo misy aintany sy ny faritra varatra feno tondra-drano ny BNGRC sy ny Fondation Telma ary ny Croix-Rouge Malagasy sy ireo maro hafa. Ny taona 2024 no namoahany gazety Tia Tanindrazana ity lahatsoratra ity, dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa maninona ary noho izao ny zavatra mahazo ny eto an-drenivohitra ankehitriny, izay ilay hoe gouverner c'est prévoir. Dia averina eto ihany ity teny ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny adihevitra tao amin'ny fahitalavim-panjakana ity hoe tsy kisangisangina andrakandrana mitondra firenena. Ilaina matotra tsara ianao, mafy tsara ny relation any velany, mafy tsara vahoaka anao eto an-toerana.
ary mafeh tsara ny taninao. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Toa firenena voaozony izany no fijeren'i Madagasikara ankehitriny raha mandinika ny zava-nisy, kanefa ilay mpitondra mihitsy no tsy mafehy ny fitantanana. Tsy manana soro-dalana mazava hitondrana firenena, fa izay olana miseho no lasa politika mpanjakana. Ny asa dino ihany koa fa tafiditra tao anatin'ilay dingana voalohany ny fandaharan'asa momba ny fanadiovana n'Antananarivo ho an'ny taona 724 sy ny 24 ho fisoroana ny tondra-drano eto amin'ny lemaka-Antananarivo dia nisy ny fiaraha-miasan'ny fanjakana malagasy tamin'ny isam-pandraharaha frantsay misana ny fampandrosoana na ny AFD. Namatsy vola mitentina tena 50 miliara ariary mahery ireto farany. Ny 7 desambra 724 no voasiniha ny fifanarahana niaraka tamin'ny Sozea Satom izay natao haharitra 4 volana, izany hoe 2 taona no faharetany ny asa fanadiovana ireo tatatra sy fanarenana ireo toeram-pisotoman-drano maloto na ny station de pompage et d'ouvrage vané no isan'ny voarakitra tao anatin'izany tetikasa izany. Natao niaraka tamin'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy na ny matepe tamin'ny fotoan'androny. Tamin'ny lalan'ny isam-pandraharaha mpanatanteraka ny asa ho an'ny soiombonana na ny azetipa no vita tao anatin'izany. Ny asa fototra izay misandra 12 tapitrisa euro io natao ho tontosa voalohany io. Misandra 15 tapitrisa euro ny manaraka. Mitentina 4 tapitrisa euro kosa ny sara-panombohana ny mety ho vokatra azo avy amin'ny fanatsarana rehetra. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe tsy no vitain'ny fanjakana araky ny tokony izy ve izany asa izany, sa natao inona izany io fa matsimbola be io. Ny fanontaniana mipetraka avokoa izany rehetra izany satria ny vahoaka trano no mahazo tsiny avy amin'ny mpitondra, fa moa ve izy ireo tena mahavita ny asany. Mazava mantsy ny voarakitra ao anatin'ilay fifanarahana izay natao io fa manomboka ny taona 724 ka hatramin'ny taona 2022 no tokony nanatanteraha ny fitondram-panjakana izany tetikasa izany. Raha tena mahay mitondra ilay mpitondra ka tena mahay mijery lavitra dia tsy nionina fotsiny tamin'ilay fampanofisana vahoaka ny hoe anamboatra tatatratsy na anamboatra tatatrary, fa tena nanapirofo izany tamin'ny alalan'ny fanatanterahany io tetikasa io. Raha ireo rehetra ireo no fehezina dia midika fa mitaky fahaizana sy fahamatorana ny fitondrana firenena. Tratry ny vely rano tanteraka ny vahoaka ankehitriny. Maina ny tany rehefa tsy misy ny orana, rehefa mirotsaka indray tonga dia tondra-drano. Ny eny ambany asaina miala fa hoe hiakatra ny rano, ny eny ambony asaina midina fa hoe hiotsaka ny tany. Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!